Tena nampianatra zavatra be dia be anahy zany ty taona anankiray ty satria nampianaran'ny tompo hoe na tsy manam-bola be ary tsy mpanefoefo be dia afaka miaina amin'ny zavatra izay misy eo am-pelantanana sy izay omeny isan'andro. Tsy manam-bola be dia be zany izay na tsy manam-bola mihitsy amin'izao fidirana fanomezana dia nampiasa an'izay nananako tato an-trano ny fitoerana kotriny ny azy efa tsisy n'inona intsony no navadika ohatran'izao tiako moa zany ho hita miandry androany hoe mahay maneho fankasitrahana an'Andriamanitra Ray aman-dreny dia mahatsapa hoe izy no fanomezana tsara indrindra no omeny tompo anay tamin'ity krismasy ity, miahakelinay io miaka isan-kilahara. Zanak'Andriamanitra tiany io fa tiany dada sy neny be koa dia mianatra miaina amin'ny zava-misy dia mifaly amin'izay omen'Andriamanitra isan'andro.